Ijanona eo amin'izay sehatra izay hatrany kosa isika tsy moramora ny lalana andiavina araka ny nambarany filohany Antokopira Amana nandritran'izay 50 taona izay. Eto kosa ny fanampanazavana izay entiny amintsika. Tsy mora ny sedra lalovana vao misantatra izany fa 50 taona izany raha ho an'ny sampana sy fikambanana. Mafiorina tokoa ary ny asa avy amin'ny alalan'ny finoana no azahoana vokatra tahaka izany. Zavatra azo marihana indrindra aloha dia ny hoe teny 50 taona. Raha jerena amin'ny lafiny fiainanjanak'olombelona zany dia teny hoe rehefa any amin'izany 50 taona zany dia efa matotra. Amin'ny lafiny eo amin'ny Antokopira nefa dia tena azo lazaina hoe eo zany izy vao tena mianatra tena hoe mandeha tsara mihitsy zany izy ao anatin'izay satria ny taloha iray zany dia toy ny tantaran'ny olombelona mandady mianatra mandeha tantanana dia avy eo amin'izay izy any amin'ny 30 taona 40 taona efa manomboka zaka tena amin'izay izy mandeha zany. Zay zany azo lazaina raha resaka ara-batana hoe manao ny sary entin'ny Antokopira izany ny sy ny fitaizam-panahy feno fifankatiavana ilay fifandraisana fifankatiavana tsy maintsy apetraka iny ary tsy adino le hoe trotrom-bavaka ny fiainana fikampanana fiainana tsirairay miasa ao tanterahana tsy tanteraka raha tsy misy zany ny finoana matotra mipetraka raha tsy miorina ny finoana ianao sarotra anao ny asa zay ilay finoana tsy asa fa teny ilaina mihitsy ilay finoana misy asa manaiky resy lahatra ho an'ny tompo. Ka izao 50 taona izao zany dia manjary hoe mamerina indray ireo ny tany ohatra somary mivoaka mivala na tsy ary mafitany Andriamanitra ny fahasoavany lehibe vena indray zany ary le teny teo hoe eo ny famatoran'ny olombelona rehefa mety amin'ny 50 taona eo zany miverina tsara matotra mahatsiaro ny hoe fahasoavan'Andriamanitra natozao ahy anatanteraka ny asa tompo ahy. Zay zany ny azo lazaina aloha zany hoe ahoana tokoa ny fiainana zany 50 taona zany. Raha oharina amin'ny olombelona moa izany 50 taona izany dia efa tafiditra anaty fahamatorana tanteraka. Midika ho fahaleovantena kosa izany ho an'ny fikambanana izay ny fitiavana sy ny firalahiana no anisan'ny tena nanamarika ny fijoroan'izy ireo nandritra izay 50 taona izay na dia maro aza ny sakana nolalovana. Ny toe-tsaina ara-panahy sy ny fifotorana amin'ny finoana no ery ijoroany ny Antokopira ankehitriny.